base tiliara zay fantatry ny olo raha zao tontolo zao eto Madagasikara ny problème misy ny ay ny tiako apetraka aminao nzay mataomonjy reo ndefo hoe manohana sa manohitra tsy tianao moa le resaka faloerana fa manohitra ny fisian'ny tetikasa base tiliara hoe anzay matoa monjy reo ndefo eny ny any eny mahatonga amitandrana amin'ny fomba fitenina dia somary manahirana ny olona ihany le izy namana Francis le hoe manohatra sa makasitraka ny tetikasa base tiliara teny anankiroa nampiasainao hoe tetikasa sy base tiliara za tsy manohatra tetikasa fa rehefa miteny base tiliara ianao inona le nature na inona le asa le tetikasa zay tanterahany le manohatra sy mpomba koa zany de manahirana zany hoe aiza ny toerana misy ao anatiny satria ianao angambany mahalala an'izay tsara fa rehefa mahazo tombotsoa ianao amin'ny zavatra anankiray de pomba rehefa tsy mahazo tombotsoa ianao de mpanohatra ka iza tsy ao anatin'izay kategoria anankiroa zay fa na mahazo tombotsoa de mety manohatra raha tsapako fa tsy mety ilay zavatra atao na tsy mahazo tombotsoa de mety manohana raha tsapako fa mety ny zavatra atao zay zany no hitandremako satria de iarahantsika mahalala fa ianao ne mahita hoe olona omaly ny teny hoe pour na contre androany izy contre na pour aiza isy zavatra ohatran'izany tsy misy fandinihana lalina na fanjakana io tsy voatery olotsotra ihany fa na fanjakana zany dia zay ny comportement hitatsika hoe iza dolo moa zany nanome alalana ny fijoroany base tiliara omeko ohatra tsotsotra fotsiny ianao alohan'ny dirako lalindalina am'le izy fitandrahana volamena rehefa mitrandraka volamena ianao ao anatin'ny MCIE na le lalàna mahakasika ny environnement sy ny anina zany mba tsy ilazako rijanteny hafa dia misy substance tsy azo ampiasaina ny arsenique par exemple ohatra zay fampiasa fanadiovana volamena sy ny namana misy lalàna manafona an'izany de raha manontany an'ny Francis hoe efa nijeren'ny fanjakana malagasy ve alohany anomezana lalana azy inona ny zavatra azo ampiasaina inona ny zavatra tsy azo ampiasaina teknika tsotra fotsiny zany protocole tsotra fotsiny zany hoe bon nareo hitrandraka an'izao inona dolo le procédé inona ny substance rehetrarehetra ampiasainareo tsy misy manao an'izany samy resaka hypothétique dolo ny atao am'izao fotoana zao le hypothétique zany le vinavina dolo za aloha zany eo ndray tsy amin'ny mahafiloha nasionaly ny ataoko monima fa amin'ny mahateknisianina tsy mety amiko zany fomba fiasa zany iarahantsika mahita fa lasa manohitohina ny firaisam-pirenena mihitsy zany le adievitra ankehitriny mety ampiditradipoko mihitsy zany ianao ihany ny teny teo hoe androany efa nisy fifandonana ihany koa saika nisy fifandonana fa zange mba maheno siosio fa efa miandry dolo ny olona amin'ny antsilava amin'inona any ambany vohatra rehetra any am'izao any avaratra any tsy miseho izy fa de miandry fotsiny hoe bon mbola ho hitanay tiaka ny ty taninay ty zany sy ohatran'izany moa ve fantatry ny fanjakana zany fantatry ny fanjakana ve zany ianao eto ndray matoa mondrazareo indefo ny zavatra misy eto azavaiko aminao dia indraindraina ny resaka farapoko entina notofana na entina hoe meloko jahay de zao resaka foko mba tsy tenenanao foko ny ay mametraka fotsy anao andray matoa indefo hoe herinandro vitsivitsy tonga teto andray matoa tsay Christian zay premier ministre am'izao fotoana zao mitondra vahaolana mba hafana mijery ny olana io ianao efa premier ministre zanaky titulaire ity inona ny vahaolana
hoentinao amin'izao fotoana zao satria raha ianao ihany no niteny an'izay zavatra zay hoe mamofopofona adipoko izy ity ianao no niteny an'izay teo dia za ny vahaolana avy aminao no anjasako andrianao atao monjy rendefo inona ny vahaolana saotranao namana Francis zany efa niteny mety le hainao anjery moa zany a mety misy fotoana sasany eno tsy eno fa efa niteny a fa za dia miezaka ny ikarakara conférence internationale à dimension internationale azavaiko le conférence internationale mantsy a ohatrany hoe ny international zany a no intéressé amin'ny problème interne na problème anatiny firenena malagasy fa conférence à dimension internationale manana adir iraisam-pirenena zany hoe anasatsika zany a an'ireo manana traikefa manoloana ny fitrandrahana ny atao hoe fasy mainty na ny ina moa zany terre rare misy eran'izao tontolo zao inona ny antony izy le lazaiko anao teo hoe na le protocole ne na le protocole na le processus zany a ifampiresahana tsy mipetraka na le protocole technique ny tiako tenenina zany a inona moa na tonga ny sinoa hoe nanana an'io terre rare io izy ny spécialiste amin'io amin'izao fotoana zao a dia zao izy manomboka moderniser ny atao hoe ny fomba fitrandrahana an'io a fa manana monopole n'io eran'izao tontolo zao ny États-Unis ange tamin'ny taona 70 nitrandraka ny terre rare ny teknolojia voalohany dia tamin'izay fotoana zay zany a rehefa hitan'ny amerikanina ny vokadratsiny le zavatra dia ny bradeny na nataony varoboba satria hitantsika moa fa eto misy spécialiste na varoboba eto amintsika reny varoboba moa le manao mitety eraky ny Madagascar reny a manao braderie bon nataony amerikana braderie ny azy satria naninona misy ny atao hoe désert de Mojave misy ny société ina moa ty Magnet Ranch zany tany États-Unis ngeza be dolo zany satria ny terre rare angeny tena fampiasa azy ilainy zanak'olombelona izy io a satria reny zavatra miodina rehetreny zany na ny téléphone portable anao zany a mampivibre azy a ny terre rare ny ataontsika hoe technologie éolienne na énergie renouvelable ny filaza azy dia mampiasa terre rare le aimant zany a na le fandriamby mosa inona le filaza azy andriamby à base na terre rare ny batterie à base na terre rare ilaitsika zany a amin'ny fandrosoana le izy ka na le teknolojia lazaina madio aha dia miankina amin'ireo fasy mainty reo zany a ny mampahomby sy tsy mampahomby azy zay zavatra zay zany dia misy ny contrepartiny a ny vokany a dia ny amerikana namidy any tamin'ny sinoa ny azy tamin'ny taona 70-80 dia ny firenena sinoa moa fatatsika fa ngeza be izy asa tsy fatako mety ho 50 fois ny Madagascar manana désert manana iny satria ny problème ohatra hoe mba voaresaka ve ny gestion des déchets ny gestion des déchets zany a satria ny problème an'izy io ange dia hoe ny zavatra rehetra tsy maintsy diovina misy lixiviation filaza azy zany hoe misy produit chimique be da be ampiasaina anadiovana ahazahoana n'le tena substance minérale critique ilaina ao anatiny dia misy lalàna hoe tsy azo alefany amin'ny toerakafa fa tsy maintsy amin'le toerana nitrandrahanao azy no ametrahana an'izany zavatra rehetra zany le ina moa ty le déchet dia tsika miresaka fa misy miresaka chiffre hoe mampiditra vola ohatran'izao ange io amin'ny firenena malagasy izy adôly zany a eto amintsika no mahazo an'io mahazo ny caisse centrale mahazo tsy fatako 4% zany amin'ny vola azony gasy raha ohatra ka tena mandeha tokoa le izy a no tafajanony eto tuliara dia ao anatin'izany rehetra zany maninona moa zany a move zany gestion des déchets atao aiza misy protocole amin'izany ve misy ve hoe raha ohatra ka Antananarivo a mahazo 40% amin'ny vola azo amin'ny ino izy ty ny fitrandrahana n'io fasy mainty io a moko ve igéré izy ny 40% de déchets sa ny vola fotsiny a
no samby faly maka an'le izy a dia ny déchet zany a dia avela titulaire sy namany ohatran'izay ka io zany a zavatra technologie de rupture technologie de rupture zany économie disruptive zay ny filaza azy zany hoe toe-karena mampiasa teknôlôjia vaovao na ny olona miasa ao 5% antsika no ka zany rehetra zany a tokony misy balancena le izy a fa ny problème eto amintsika zany a dia iverenako le ananao tany voalohany a rehefa mahazo tombotsoa ianao dia pour maha olombelona sarotra zay a ohatra zany ianao communicateur dia tonga ny base toliara hoe monsieur Francis hoe andao ianao antsoinay anao communication ny RSE ny na ny volet social ny base toliara dia omena ianao $5,000 par mois sahirana ihany angenao namana Francis hoe le asa personnel ave sa misy considération hafa no tokony ho atao anatin'ity ka ianao no mieritritra an'izay ndra matoa roindefo fa ny ainy mametraka fotsiny tsy manapaka ny resakinao ao hoe hitaritsika lavitra an'izay le resaka fa ny ainy mipetraka fotsiny hoe misy ny Ambatovy ao Tamatavy misy ny QMM au Fort Dauphin isy izao ny base tiliara ny ainy mametraka fotsiny ianao nefa nitondra hoe tena nitarika fampandrosoana amin'ilay faritra ve raha ireo orinasa roa mipetraka ireo ampiasatsika Tamatavy fa Fort Dauphin iha tsy aza manao ihanao azafady izay be fa ianao a dia olona avy any atsimo any mahatsapa ave an'izay matao monja roindefo fa nitarika fampandrosoana ho an'ny faradofay sy ny manodidina ny orinasa QMM ny zavatra misy eto Toliara dia sahala amin'izay koa hoe hampandroso ny Toliara eo ny fanontaniako hoe andriamatoa monja roindefo hitarika fampandrosoana ho an'ny Toliara marina ve ary zay ny andrasan'olona avy aminao hoe sa hitarika ady foko ho an'ity tanàna misy atsika ty izao disadisa misy amin'ny base Toliara sy ireo tsim-pomba ny hotetikasany hovaliko zay fa alohan'ny amaliko azy taiza moa i namana Francis niteraka teto Toliara sa ay za koa moa teraka teto Toliara zany fa ny ray aman-dreniko no avy any atsimo zany hoe les notions avy aiza zany amintsika les origines géographiques des parents ve les lieux de naissance ve nahaterahany tavony sy namana bon juste entre parenthèses ihany zany zay satria tsika moa olo samy ny be teto fa tsy hoe tsy haiko hoe tahiha niteraka fa haiko soa hoe samby teto tsika fa za zany te hametraka foana am'le responsabilité mampitondra antokoa hoe miaro ny atao hoe firaisam-pirenena tiako atsipy ihany zany zay satria mila taizana ihany koa zany tsika les questions identitaires be loatra hoe association Bakaty association Bakaroy association sahala tsy misy intérêt commun zany tsy misy angeny atao hoe socialisation communautaire misy ny atao hoe phénomène d'individuation zany hoe resaka manjary ho lava moa le izy fa resaka anthroposociologique dia manjary fa idiratsika ihany zany amin'ny resaka pédagogie sy fitaizana an'le vahoaka fa ny zavatra misy aloha zany dia foko 2020 Madagasikara tsy azotsika ialana io aharesahana ty base Toliara tya dia misy ny atao hoe ancrage identitaire inona moa ny ancrage identitaire no mahatonga manontany an'izay nge dia ahatongavana amin'izay hoe teto ny latsahan'ny tavoniko misy ancrage identitaire culturel fa ny ray aman-dreniko teraka tany Ambovombe Androy misy ancrage identitaire culturel zay rehetrarehetra zay zany a no mamolavola ny communauté tsika ka raha Toliara zany no resahana dia ny vezo sy ny masikoro dia na tianao na tsy tianao manana ancrage territorial amin'ity faritra atsimo andrefana tia zay nipoirany terreau na berceau nampipoitra hoe teto ny vezo teto ny masikoro dia zay développement rehetra zay culturel zay no mametraka ny identité masikoro no mametraka ny identité vezo kitianao zay pour quelles que soient les raisons ouais d'intérêt public
izy moa ny public rehefa resahana nge hoe ny tribunal mamoaka hoe au nom de la république au nom du peuple malgasy fa tsy au nom de l'état malagasy fa au nom du peuple malagasy rehefa mamoaka didy ny fitsarana rehetra izy moa le peuple malagasy zany ka raha intérêt public zany no resahana tsy maintsy reo aloha zany a hoe ahoana ny gérenao le identité satria zany nge misy ifandraisany am'le hoe ina moa mahatonga ny olona sensible amin'ny génocide génocide culturel génocide zao hoe sy namany zany hoe tsika eto Madagasikara zany ary zay no mampalahelo a ary zay mahatonga mametraka foana hoe je gère de l'histoire mais je ne gère pas de carrière matetika zany a ny kibotsika no mibaiko ny fomba fisainatsika ekeko aloha fa ny baiboly miteny hoe rehefa naona ny vatana de mivezivezy ny fanahy fa ankoatran'izay on est composé zany hoe be da be ny mandrafitra ny olombelona fa indrindrandrindra ny communauté anankiray ahoana ny fomba hiarovanao an'izany identité culturelle be da be izany a satria sensible am'izany tsika zay ny atao hoe unité nationale ka am'izao nefany izy le tenenitsika teo a lasa misy mifandrirotra le zavatra satria le procédure mihitsy atao zany no le teneniko teo hoe tokony misy aloha zany a hoe conférence atao satria techniquement tsy voafehy atsika na misy milaza hoe mahavoafehy an'io techniquement sy namany fa tafiditra anatin'ny vahaolana zany ny problème fotsiny ny problème nge ie manao zao hoe ino le vahaolana rosonao ny problème amin'ny olona ohatra anay eny matetika tokony ny volam-panjakana ny anaovana an'izany hitadiavana an'izany vahaolana zany raha iza zao manao an'izay a de lasa tsy maintsy ny volako personnellement ka tsy maintsy mandalo am'izany processus zany sinon lasa manjary inotsika manjary inona moa ny mahamaiky andraso aloha le fanotaniko tsy azonao misy problème fa inona ny mahamaika hoe tsy maintsy mandroso ny fanjakana hoe tsy maintsy atao io rapitso de rapitso ny conséquence n'io ange ohatra les conséquences mampiahiaha antsika zao zany hoe miahiaha antsika hoe sao de ohatran'izao io mety tsy mampiteraka io mety mampisy déformation néonatale io mety mampisy cancer io mety misy radioactivité ny rivotra iainana mety misy vovoka miainga avy eo amin'ny orinasa miparitaka voafehtsika avy eo anatina périmètre ohatran'inona ny paritahany zany nzao zay nge le am'le fotoana hitrangany zany zavatra ahitsika zany raha sanatria mitranga zany a mety efa tsy le mpitondra ankehitriny angeny eo nefa n'izy no maka ny décision am'izany asa azonao le le tsy hoe tsy azoko le tiako teneny na am'izao fotoana zao bomba lacrymogène no milatsaka eo ianao milaza hoe zao ny mety zavatra am'izao fotoana zao a fanamborana ny zavatra olona efatra am'izao fotoana zao zafady olona efatra am'izao fotoana zao no tazonina ny fianarantsoa milaza aminao aho fa ny olona rehetra zay voasambotra dia tsy maintsy an'le fianarantsoa tsara koa no hitenenanao an'izay an'le fianaratsona ka ny ainy mametsaka fotsiny hoe manjam-pianjan'izay zavatra teneninao zay a dia misy fifandonana misy bomba lacrymogène mandatsa-dranomaso misy ain'olona maratso misy olona migadra ka eo lera zay de mametsaka fotsiny aho andriamatoa onjanoindefo hoe mandalo amin'ny tanato eto ia zay le fanontaniana apetsaka hoe inona re tompoko ny vahaolana aingana de aingana ny vahaolana aloha dia makapozy aloha tsika amin'ny fanatanterahana ny zavatra rehetra de zany hoe zany fisamborana teneninao zany ahoana moa hoe ny tsy fatako za aloha de contre an'izany ary zaho ane efa niteny hoe tamin'ny fanamborana ny fanapera hoe za tsy momba ny fanamborana ny fanapera ary isan'ny taky ny famoana azy satria tsy vahaolana zany hoe ny fandefasana bomba lacrymogène etseroa tsy vahaolana zany satria inona moa zany tiatsika ho aseho am'izany fa asina pause aloha zany a ny processus makany amin'ny fanatanterahana n'io zavatra io inona dolo ny zavatra hoe efa natao sy tsy natao a
dia ny responsable rehetra zay nge le tenenako hoe ianao ny teny to ny lehibe ny fanoerana dia hoe de za ny teny hoe za nge tsy mbola nantsoiny zany lehibe ny fanoerana zany dia anao koa zany ny teny teo hoe rantsoiny filoha-pirenena anao ankehitriny zany tsy mbola nantsoiny filoha-pirenena zany hoe ny tiako tenena zavatra ohatran'izao no tokony iantsony ilazana hoe zao ny procédure zao ny protocole tokony ho arahana fa miainga am'izao processus zao tsika no ahitana hoe inona ny vahaolana amin'io mitombona ve ny aiahany olona hoe hiteraka vokadratsy io tsy mitombona ve zay aiahany ka tsy tsika zay partie prenante na zay mahazo tombotsoa sy tsy mahazo tombotsoa fa misy olona manana traikefa am'izany zay le niteneniko anao teo hoe misy organisation internationale non gouvernementale zay niaina ny processus de inona moa tia nampijanonana ny exploitation na terre rare ohatra tany États-Unis misy ny any Chine am'izao misy maro ane ny manana traikefa am'izany antsoina zany miady hevitra mamoaka ny hevitra ny teknisiana atsika atao ny expertise indépendante inona marina le zavatra hotrandrahanao inona marina les procédures en détail ahoana les process industriels inona marina ny retombées économique an'io zavatra io est-ce que ça vaut la peine ve ary ny zavatra tiako tenenina amin'ny aminao ange namana raha manatsoa io terre rare io ange presque misy dolo na tsika ambany ty toerana misy atsika ty ange misy terre rare fa rehefa mbola ao ambany tany ao izy dia mbola tsy de tena maninona tsy misy ka ny tiako tenenina zany hoe mila en tant que responsable ianao satria ny resaka eto dia hoe développement fampandrosoana move manana zany hoe misy le atao hoe coût d'opportunité amina resaka économie le coût d'opportunité io ohatra hoe raha manao tsika an'le terre rare inona ny vokany dia inona ny vokadratsiny raha tsy manao tsika fa inona ny zavatra hafa tokony atao dia inona ny vokany inona ny vokadratsiny bon za zao dia miteny aminao hoe raha ohatra ka afaka mifanao fanamby amin'ny fanjakana afaka manangana orinasa tsy latsaky ny roapolo ao anatin'ny telo volana raha tsy sakatsakanana eto atuliara ka le vahaolana moa zany le tiako tenenina teo dia hoe antona aloha le harcèlement mutuel am'izao fotoana zao le fifanandrinana zany satria zao koa ange namana Francis hoe marina fa utilité publique io fa ny gouvernement taray manontolo mihitsy ane no misimpliqué am'le zavatra ny cyclone taty amitsika be da be ny olo simba fanana na ary atahorana ny kere ninona vokatra zay zavatra zay ny trano robaka sy ny namany ny arahantsika ny aina zany bon marina fa ny filoha-pirenena nandalo taty ny zara zay zavatra voatsirambiny tanana zay ataoko hoe tsy fantatro na nahavita nanarina ny iny izy ty ny olana nipetraka teo amin'ny traboina fa ny gouvernement tsy ny se mobiliser en masse nefa ny fléau national zany cyclone zany ty zany ninona zavatra lazaina dia entreprise privée mitondra vola mitondra firy mille ohatrina moa le vola tononona hoe firy millions de dollars za afaka manao fanamby na mana raha manatso Francis fa raha resa-bola ohatran'izany azo atao ny mahita an'izany raha izay no ilaina fa ny olana eto dia hoe inona le tetikasa mitondra makaiza le tetikasa inona ny effet de ruissellement zany hoe hitanao rehefa manangana ianao parc industriel rehefa manangana ianao inona ty zone franche protégée na zavatra ohatran'izany misy ny atao hoe effet de ruissellement na effet d'entraînement inona ny effet d'entraînement économique an'le izy dia izy lefa nilazaiko tany aloha tany io ange économie disruptive zany hoe toe-karena miavaka am'le toe-karena haitsika ny mitantana azy tsy resaky ino ty
ino moa fanaovantsika azy ity hoe manao baliky io na resaky zao io fa na fitondrana automobile de misy protocole be da be fa tsy ampy ny fananana permis na de olona firy ny afaka manao an'izay ny resaka soudure na tuyauterie na zavatra ohatran'izany ny piping etc ao anatin'io zavatra io bon mety misy formation atao fa 20% an'izay no mety ho asa ateraky n'le izy ka inona ny problème resabola ave ny problème de maninona raha mitaditsika hoe tsy fantatro ho an'ny tuliaka 80 millions de dollars de tsy mahita an'izay ve zany tsika 80 millions de dollars eto ambonin'ity tany ity ampandrosona ny faritany atsimo andrefana zaloha raha ohatra ka eken'ny fanjakana na eken'ny vahoaka ny tuliaka hoe ndao iarahantsika mitaky fa reto ny tetikasa ho tanterahana eto a de takina amin'ny fanjakana ny fanatanterahana azy fa mahita an'izany tsika fa nytiako tenenina de zao hoe misy le fifandonana mananotanina tsy tombotsoan'ny firenetsika zay ary lefa nilazaiko tary aloha amin'ny maha grand croix de première classe ny tenako de manao médiation eto amin'ny firenena na dia tsy médiateur patenté ny fitondrana ary rehefa manao médiation de miteny hoe ahantony aloha ny processus rehetrarehetra de apetrao marina reny dialogue zay tokony ho atao misy ny lafiny ara-teknika misy ny lafiny ara-kulturaly misy ny lafiny ara-sosialy apetraka zay fa tsy atao teryvaimanta fotsiny le projet ary le manahirana am'le izy ane de be da be ny olona tia amin'ny farity toliara zany tsy mandrefana hoe fa manino kay lafa projet amin'ny toerakafa ka tsy maneky le olo any de ajano fa manino lafa minay atoy le izy de atao bodongero avao zay zavatra zay nitohiny zay izy teneniko anao hoe efa misy fifamonona ve tomaratra maty sy namany zay ve zany vao hoe aleo ahantona le projet aloha aleo mifandinika aleo zao io ane araky ny oabolatsika gasy hoe nasakay azy mangidy moa filaza azy sa mangidy rehefa ifanarahana de telona foana aleo aloha ifanarahana ny zavatra rehetra ka mahay amandreny de manao an'izay antsoavo zay amin'ny fanjakana hoe atsahako aloha ny fanenjehan'olona satria nge ny fampitsahana an'io tsy mampandroso na miemotra ny zavatra ho diniany sy ny zavatra ireteretina ho atao fa aleo aloha diniana tsara le izy hoe inona ny pour sy ny contre ahoana ny process technique industriel inona ny zavatra mety ho ateraka io satria amin'ny fotoanatsika mety efa tsy eto tsy hoe tsy eto ambony tany tiako tenenina fa tsy eo amin'ny fitondrana na zavatra ohatran'izany no mety mitranga ny olana maro samihafa ka zay zavatra zay dian'izao zany dia tokony ho apetraka zay ary io moa zany le resaka rapoko hoe mitsangana zay foko antandroy manoana an'io mitsangana zay toko betelo zay nahatonga ny teny anao teo hoe za zao za monja roy indefo zao dia ao anatin'ny firaisam-pirenena satria fantatrao fa ny ray mandreny monja jaune de teto tuliara no be ny tanàna voalohany taorian'ny fahaleovantena tamin'ny taona 1970 ny antoko monima fantatrao tsara fa iny faratra varatra iny de monima daholo ary tadidinao angamba zany rendir soyer zany aboa rendir zany ka alohany ahatongavana am'izany rehetra zany tokony mandinika ihany fanjakana ary za aloha zany satria mety tsy ampy expérience koa nge le fanjakana sahako miteny an'izany na tsy ampijery todika koa ny fanjakana hoe mahafantatra ny tantara tany aloha tany ka mba anjaranay zay mahafantatra an'izay no miteny hoe ahantony aloha io andao ifampiresaka ary eo anatin'le fifampiresahana tokony zay tena hoe partie prenante réelle fa tsy zany hoe zay olona tena ao anatiny ty faritra ty na izahay zany olobe ny ty tanàna ty manino moa zay tsy agnontaniagny ny hevitrinay maninona moa zay tsy antsoina zange inona ty mahalehibe ny antoko monima dia manana anjara toerana rahatantara anatin'ity farity toliara ty fa maha prime ministre teo aloha koa manana andraikitra am'zany hoe ara-panjakana zany ama grand croix de première classe de ray amandreny eto amin'ity fireneny ty avy amin'ity faritra ty ihany koa na de lehibe tany an-taninarivo ara
tsy azo fafana hoe avy aty amin'ny faritra ty fa hoe ia hoe fa be tantananarivo any ka fa farozy any fa valovontakany eka zaho ny be tany tokoa sy namany kanefa zay le izy tombony zay ho ana amin'ny mahamalagasy sy ananana n'le traikefa ka ny antso zay ataoko zany amin'ny fanjakana de aoka aloha aantona le izy aoka ifampiresahana ny rehetrarehetra tsy hoe zay tiako bika sy tiako tare ihany no ifampiresahana tsy hoe zay voatsindriko aloka ihany no ifampiresahana fa zay ampilamina an'ity faritra ty satria marina tokoa le teneninao hoe tandidomindoza tokoa am'le fifandonana mbola tsy le tetikasa aloha zao fa le fifandonana mety hitranga alohany mahatanteraka an'le tetikasa zay no mananotanina antsika zao ka izay aloha zany no tokony ho atao za moa zany manokana ny vahaolona hoetikoa de iantso zay conférence à dimension internationale na zay conférence manana adiry iraisam-pirenena zay tsy hoe la ifampiresaka amin'ny olo rehetrarehetra za koa moa amin'ny mampisehatra zany eo am'le hoe inona ty ny arenandranomasina sy zavatra ohatran'izay zay voabloka ankehitriny zay gejaina ankehitriny dia mifandray tokoa amin'ny olona mivelona amin'ny ranomasina fa mifandray koa amin'ny olona mivelona amin'ny fambolena aty avaratra ary za zao de manana fifandraisana am'izany tadidinareo ny coopérative avo tsy teto atule areto fa iny soahazo magnavaratra iny iresahantsika ny projet zao ny tena nisy an'izany aby ka izaho zao no isan'ny voakasiky voalohany ka manino reho zany tsy voakaiky ka na ny mpanohitsy tsy mikaiky ahy zany na ny fitondrana tsy mikaiky ahy zany de zay ngeny fa tsy maninona fa zaho nakaihy na tsy kaihy rehefa ny tombotsoan'ny vahoaka zany no volagny no tombotsoan'ny vahoaka no enjeu de tsy maintsy mitsanga tsy maintsy mijoro ary mandroso zay vahaolana zay na dia hoe ny inona moa tia hoe ny financement personnel ny tena no entina manatanteraka an'izay isorako aloha ny mato monja rendefo namaty ankitsi-po ny resaky nataotsika eto ny raha tsy mampitovy atsika kely dia ianao grand croix ex premier ministre de première classe afaka miresaka ary tsisy olo hanambotranao ny problème anay dia tsy afaka manao zay de isorako manokana anao naneky ny resaka ankitsi-po ny zavatra nisy teto Toliara ameko roa minitra anao amitinana ny zavatra voalazatsika teto saotranao namana Francis marina tokoa zany fa io ange misy le zay neny ataoko an'izao hoe mila expérience ihany ty firenetsika ty tsy fantatro ho antsika nareo moa zokizoky avao fa ataoko hoe tsy ny fanalavitsy tsika fa tamin'ny littérature ny anaratsika tsy fantako tagny amin'ny terminal na première angamba na tamin'ny année universitaire de nisy ny atao hoe George Orwell zay mpanoratra anglisy izy io nanoratra nyreny 1984 tam'izay izy no efa nilasa le atao hoe newspeak na nouvelle langue na fomba fiteny vaovao ezahana zany io zany forme na dictature hita hoe am'le hoe cybercriminalité am'le code de la communication zany hoe les libertés fondamentales zany ezahana zany hoe le voambolana azonao ampiasaina de fa manao autocensure ianao de misy fiantraikany amin'ny démocratie sy misy fiantraikany amin'le fomba fisainana ka eto de manao antsoavo amin'ny mpanao fanjakana atsaharo koa zany io fanenjehana ny olona zay miteny io satria ny mahaolombelona atsika de ny esprit critique ny mampivoatra atsika tsy tovisatsika amin'ny biby de ny esprit critique ary raha itaizatsika ny vahoaka malagasy amin'ny capital humain zay lazain'ny banque mondiale lazain'ny UNICEF lazain'ny manam-pahaizana rehetrarehetra fa tena ny krosofahana ambany de ambany ny capital humain ny malagasy ny déscolarisation ny taux de déscolarisation za eto Toliara nge kivy sady malahelo raha mahita ny abetsahany tanora tsy nahita fianarana
inona moa zany ny asa ao anatin'ny vanim-potoana iainantsika zao omena an'ireo. Mila asa goavana zany. Ka zavatra fanohitra kely dia mahatonga an'izany na mampivoatra an'izany. Ny resaka esprit critique. Na amin'ny teny anglisy ny atao hoe critical thinking. Mila tezaina ny olona anana esprit critique satria ny atao hoe olona intelligent nge na ny zaza intelligent dia ny zaza tia karokaroka, ny zaza tia mametra-panontaniana, ny zaza tia miambeteny ray aman-dreniny amina inona ty amin'ny fanontaniana adaladala, amin'ny fanontaniana manahirana, amin'ny fanontaniana jeunant. Zay nge ny atao hoe akizy intelligent ho an-trano e. Fa maninona no averina les républicains de 1984 de George